Ny scoutisme zazavavy eto Madagasikara izay vondrona ny fanidin'i Madagasikara, ny mpanazava eto Madagasikara ary ny kiadin'i Madagasikara dia misehatra na manabe ao anatin'ny fomba scoutisme. Misy eo amin'ny 50,000 eo zao ny isanay amin'izao ary izay dia manana tanjona ny ampiakatra an'io izy io indroa na avo telo eny. Dia araky ny efa nilazaiko teo dia ny fandaharana asa yes programme no iarahanay androany dia omeko any rojo ny fitenenana. Ny fandaharana yes programme na koa alavaina ny fanalavana hoe yes exchange south to south na hoe fifandraisan'ny tanora aty amin'ny labolatany atsimo. Misy tovavy 5 no manao an'izay fifandraisana izay dia anisan'izany Madagasikara misy ankizy anankiroa izay lasany misy ankizy anankidimy izay lasany Afrika tahaka ny reto namantsika reto izay tonga eto Madagasikara. Ny raisiny eto Madagasikara dia ankizy tanora anankivalo dia ny ataon'izy ireo moa zany dia fifandraisana mitondra an'izay tsara any amin'ny fireneny dia mandray ihany koa izay tsara aty amin'ny association anankitelo. Misy tanjona maromaro tratrarin'izy ireo mandritra ny enim-bolana izy ny eto Madagasikara dia misy tanjona maromaro toy ny hoe fampitombona isan'ny mpikambana, fampandraisana anjara ny tanora hanao hetsika lehibe anankiray izy ireo izay ampitondrana ny lohateny hoe yes the girl can, ampisehoana hoe mahavita ny tovovavy rehefa omena sehatra. Dia eo ihany koa ny fampitomboana ny fampisehoana ny fikambanana mihitsy zany dia hanao asa hiaraka amin'ireo asa firotsahana hiaraka amin'ireo fikambanana anankitelo ireo izy valo mirahavavy zany. Misy sehatra maromaro no irotsahan'izy ireo. Eo ny ODD ny objectif du développement durable izay efa iasan'ny scoutisme zazavavy malagasy. Eo ny ady amin'ny herisetra miantraika amin'ny ankizivavy, ny tontolo iainana, ny resaka fahasalamana, ny resaka fanabeazana olo-pirenena vanina, izany rehetra izany iasany mandritra an'izay enim-bolana izay. Endrika ny firotsahana ho ataon'izy ireo dia miara-miasa kaiky amin'ny fikambanana izay mandray azy ka miaraka manao activité miaraka amin'ilay fikambanana dia mandeha any amin'ny faritra. Misy faritra anankienina no andehanan'izy ireo eto Madagasikara, ny faritra Itasa, Bonglava, Atsinanana, Alaotra Mangoro ary faritra Boeny. Dia ny ataon'izy ireo any mifandraiky amin'ilay tanjona tany mampitombo dia manao hetsika hanetanana ny tanora amin'ny ady amin'ny herisetra. Ny ataoko hoe ny tena mahasamihafa anay amin'ny tovovavy hafa dia ny fandraisana andraikitra. Fandraisana andraikitra eo amin'ny sehatra rehetra na am-piangonana na tokantrano na amin'ny fianakaviana na amin'ny toerana rehetra izay misy anay dia ihany koa ilay fanabeazana raisinay hoe amin'ny tena aloha dia avy eo tena mijery ny hafa. Ilay fandaharana asa zany misy an'ilay projet ilay izy avy amin'ny FK Norway sy ny AMGE dia ireo ankizy ireo tanorantsika lasa zany le AMGE sy FK Norway io no niantoka an-jareo dia reto tanora tonga reto ihany koa dia zareo ihany koa no niantoka anazy.